Valomerapatsika mpijery sy mpanaraka an'izao fandarana izao indray amin'ity andron'io ity na ho anao izay efa mpanaraka hatramin'izay na ho anao ihany koa izay mety izao ny fandarana voalohany izay narahanao teto anivon'ny pejy na teto anivon'ny chaîne YouTube dia manona fiadanan'ny tompo amintsika fampisara hafatra fohy indray tsika amin'ity andron'io ity atao amin'ny salamo fa 720 ato no tiako zaraina aminao atao amin'ny andiny fa 720 dia misy teny tahaka izao: isaorana ny tompo izay mitondra ny entatsika isan'andro eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Isaorana ny tompo izay mitondra ny entatsika isan'andro dia atao amin'ny Isaia 7:15 ihany koa, toko 7:15 misy teny izay tsy vaovao aminao amin'ny andiny faefatra dia toy izao ny fanambarano ny Isaia fanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavan'ny Isaia hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy dia tsy iza fa Jesosy zany sady nivesatra ny fahoritsika. Ina moa ny zavatra tiatsika hifampizarana amin'ity androandroany ity? Saorana ny tompo izay mitondra ny entatsika, inona avy zany entana izany? Matetika zany rehefa rehefa mandray ny afatra isika dia ny fahazoantsika zany entana zany zao dia ohatrany hoe problema, ohatrany hoe ady ao tokantrano, ohatrany hoe zava-manahirana, ohatrany hoe tsy fampimbola, ohatrany hoe zay zany matetika ny zavatra izay mitranga sy zavatra izay fahatsapantsika ny anatintsika. Fa ny hevitra ny dikan'le hoe entana dia izay zavatra rehetrarehetra vesatra izay mitondra ny enta-mavesatritsika isan'andro. Zavatra rehetrarehetra izay mety ho endrika vesatra any anatintsika. Inona moa ny zavatra izay mitranga ihany koa zany ankoatran'izay efa mahazatra antsika? Ny atao hoe vesatra ihany koa raha misy fotoantsika ohatra zao tezitra, na misy fotoantsika malahelo, na misy fotoantsika kivy, na misy fotoantsika miraviravin-tanana sy sisa rehetra izay mety ho fihetsehampo rehetrarehetra ny anatintsika. Enina ny fifaliana ihany koa ary, enina ny zavatra mahafinaritra ihany koa ary, dia ny zavatra izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra dia zao hoe Andriamanitra dia afaka mitondra an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Jesosy Kristy dia nitondra ny fahoritsika rehetra. Jesosy Kristy dia indrindrindrindra izay zavatra rehetrarehetra makasika ny aitsika, ny amatsika, ny fanahintsika dia nentiny avokoa. Ao anatin'ny fiainantsika ao dia tsy indray mandeha, tsy indroa intelo mety mitranga mihitsy ary ao anatin'ny tontolo andro iny be deabe misy olona mana fotoana, misy olona matezitra. Ohatrany ahoana ny zavatra mitranga rehefa misy zavatra mana fotoana atsika sy matezitra atsika sy mampalahelo atsika, mitady olontsika anatotoana atsika an'ireny. Zany hoe misy olona mandefa zavatra any amintsika, misy olona maka ny zavatritsika, misy olona mana fotoana, misy olona manelingelina dia mavesatra ny fonao. Dia ina ny zavatra ataonao? Mitady olona ianao andefasana ny zavatra iny. Dia iza matetika no hiaran'ny fahasorenantsika sy ny fahatezerantsika sy ny alahelontsika sy ny sisa sy amin'ndefasantsika n'ireny le olona manodidina antsika, ny vady, ny zanaka sy ny sisa, ny rahalahy, ny ranabavy, ny sasany ray aman-dreny rehefa manomboka meosa. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tokony nomentsika ny tompo ireny zavatra ireny. Ozy izy ihany koa fanambarana amin'ny salamo any hoe apetra ao aminy mavesatra rehetrarehetra, apetra ao aminy enta mavesatra rehetra. Rehefa misy zany alahelo dia ny vahaolana omen'ny tenin'Andriamanitra miresaha amin'ny tompo dia any aboraka le alahelo. Tsika olombelona tena karazany zava-boary tia mizara, dia le fizarana misy zavatra tsara zaraintsika fa misy zavatra ratsy ihany koa zaraintsika izay ampempitaintsika. Misy vesatra zaraintsika izay tsy zakantsika dia omentsika ny olona. Dia rehefa omentsika ny olona le izy dia ohatrany hoe soulagé zany ianao, ohatrany hoe rehefa tezitra pe ianao dia mitady olona ho vazavazaina dia rehefa voavazavazanao iny olona iny dia ozy ianao hoe afaka ny foko. Azonao le izy misy zavatra mahasosotra anao, vazavazan'le olona ianao, kisitinao le olona, menomenomanao le olona sy ny sisa dia ozy ianao afaka ny foko, afaka ny fonao. Fa le olona manahoana tsika eo anatrehan' zany zavatra zany? Tsy fitiavana ny hafa nge zany tsy fitiavana ny hafa zany, fa ny zavatra izay atorin'ny tenin'Andriamanitra
omena ny kristy reny mavesatra ny any anatinao ndana mivavaka ndana mandoalika ndana mitsangana ndana mitokana ary ndrino ny efitranonao sisa sy any amin'ny toerana rehetrarehetra mangalama ngingina eny anjaridaina tsy fantatro eny ambotopoto tsy fantatro zay toerana mety alehanao na amin'ny trano fisainana ara-tsy haiko mety daholo fa miresaha amin'ny tompo any alefa le izy satria maninona izy de mitondra ny fahoritsika rehetrarehetra sy mivesatra ny aretintsika rehetrarehetra de manomboka androany a zany rehetrarehetra zany dia fianarana mifankazatra amin'Andriamanitra de mampatonga anao zany a na de betsaka ary ny vesatra na de betsaka ary ny zavatra mitranga efa fijoroana vavolombelona zany atao hoe fijoroana vavolombelona mahazanak'Andriamanitra fa natezitra ary tsika de tsy mivazavaza satria manina any amin'ny Kristy le entana anao fafy azonao le izy na malahelo ary tsika de tsy tahaka nyreny zao tontolo zao malahelo de mila ho afaka mihitsy ny aina mila torana mila safotro ny alahelo amin'ny ranomaso sy sisa rehetrarehetra fa zany rehetra zany de entiny eo anatrehan'ny tompo de oeto amin'ilay fomba fiteninao Jesosy tena malahelo Jesosy tena tezitra mihitsy tena mahasosotra izy avery tompo ohatrany ianao le miresaka amin'ny namanao akaiky reny fa any amin'ny tompo indray le izy no entina oza hoe tsika olombelona tia mizara le fizarana moa zany le fitiavantsika mizara matetika ny zavatra ratsy ny tena zaraintsika fa ny zavatra tsara tsy tena voazara loatra jereo tsara fa rehefa misy zavatra ratsy tangorona daholo ny olona fampiresaka an'io rehefa misy ny fiarahana amin'ny teny ratsy eo daholo izy rehetrarehetra rehefa misy fiarahana amin'ny loka fa miaraka daholo fa raha voaresaka hoe fampizara zavatra tsara menamenatra zay tsika fampizara fitiavan'i Kristy menamenatra manomboka androany a dia zavatra tsara zaraina amin'ny namanao fa ny zavatra ratsy ho eto eo amin'ny tompo aza totona any amin'ny hafa zay tsy tianao hitotona any aminao tsy tianao le fahatezerana tsy tianao le alahelo aza mena olona le izy fa Kristy nefa nitondra ny etatsika sy ny vesatra ny fahoritsika zay nay fifampizarana androany fakazara amin'Andriamanitra fakazara amin'ny tsy toy ianao de hiadana ozy nampianariny Elifaza angamba izy zay tamin'ny Joba dia ianaratsika zany zavatra zany hoe any amin'ny tompony alefa ny zavatra rehetra ka tsy voatery le vavaka zany tsy voatery hoe isaky ny amin'ny 5:00 isaky ny amin'ny 3 maraina fa amin'ny fotoana rehetrarehetra misy zavatra mitrango anatin'ny fiainanao de efa any ianao maka fotoana kely miresaka 10 minitra fotsiny de lazaiko anao milamina fonao averina ny fifaliana sy ny tsikitsika ary zany ny fijoroana vavolombelona lehibe indrindra amin'ny mahazanak'Andriamanitra azonao zaraina amin'ny olona manodidina anao hoe na de nitezerany ihany nary da mbola misy tsikitsika any iny amin'ny tareko satria ny tompo no mitondra ny fahoriako rehetra sy mivesatra ny aretiko rehetra samy tahiny tompo amin'ny fotoana manaraka toy izao indray veloma tompoko